Miarahaba antsika rehetra tapaka sinamana tafahoana soa indray isika amin'izao fotoam-bavaka manokana izao. Renim-pianakaviana anankiray no mangatapavaka androany. Manana ny aia sy ny tebiteby izy eo amin'ny fitaizana ny zanany satria mitaiza irery noho ny fisarahana teo amin'ny mpivady. Sahirana ihany koa izy satria voatery tsy maintsy tafasara toerana amin'ireo zanan'ireo isan'andro satria miasa amin'ny toerana lavidavitra ka isan-kerinandro vao mihaona amin'ny ankizy. Andeha hivavaka ho azy isika, hivavaka ho an'ireo ray aman-dreniny izay mitaiza ny zaza ary hivavaka koa ho an'ny zaza mba hananam-pahendrena sy toetra ho amin'ny fahazavan'ny fahamarinana. Hivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitro, indreto izahay dia manatona anao tsy noho ny fahatsarana fa noho ny fahasoavana efa natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy. Manatona anao izay satria Andriamanitro, fantatray fa Andriamanitra tsy miafina ianao na manampina ny tavanao, fa Andriamanitra vonona indrindra mandrakariva hanolo-tanana izay manatona sy mangataka aminao. Mivavaka izay ho an'ny renim-pianakaviana mananjanaka roa, 9 taona sy 9 taona. Tsy mitoetra eo amin'ny isan'andro izany fa eo amin'ireo ray aman-dreniny. Iriny Andriamanitro ny hahatonga ireo zanan'ireo mba ho zaza mendrika atahotra anao ary ho tafita eo amin'ny fianarana sy ny fiainana manontolo. Ianao ihany koa no angatahany manokana hiaro ray aman-dreniny izay mikarakara ny zaza ankehitriny ary hitaha manokana ny asa izay ataony izay mampanalavitra azy ho an'ireo ankizy. Ny olana izay vokatry ny fisarahana dia ianao no efa fantatray fa nandamina izany, koa mbola inonay fa hiditra an-tsehatra ianao eo amin'ny fikarakarana rehetra, eo amin'izany ankonana izany. Andriamanitro, ianao no nianika ambody, ianao no niany manano tena, ary ianao koa no nia ireo izay tsy manan-kianterana. Io izany tokantrano izany Andriamanitro. Ary tsy izy irery ihany no angatahanay ho ahinao, fa ireo rehetra mandalo izany fisetrana toy izany, dia ianao no hanampy azy ireo mba hita varavarana sy lalana hoentina mahita ny hoavy sy ny hoavy mamirapiratra lavitra indrindra dia ilay fiainana mandrakizay. Iriny ny hatonga ireo zanany andovy izany fiainana mandrakizay izany miaraka aminy sy ireo ray aman-dreny mitaiza, koa tantera ho aminy izany sy ho amin'ireo rehetra any ray aman-dreny rehetra manana olana toy izany. Midira-tsehatra ianao, aza mahafoy ny olonao Andriamanitro, satria ianao no Andriamanitra tsara, masina ary koa Andriamanitra fitiavana. Ho angatahanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.